Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokatrano, manolotra ho anao ny vaovao. Ankafiziny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Va au shampoing, Sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Peta-drindrina mitondra hafatra ho an'ny mpitondra ankehitriny no hita teny amin'ny faritra Pasapito. Ankadramamy mahazo aram-batomaro nanomboka androany maraina. Voararany lalàna ny fametahana azy ireny ary mahavoasazy no fitariana ny vahoaka ikomy. No an'ny mpandinika tantara kosa dia ny aloha lalàna ny fihetsiketsehana samihafa teto amin'ny firenena ny fivoahan'ny trakta tahaka ireny. Novain'ny solombavambahoaka andro apatelon'ny votoatin'ilay lalàna momba ny fitsarana haute cour de justice. Nikatona tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivoriana ara-potoana faharoa eny Tsimbazaza. Tolo-dalàna sy volavolan-dalàna 7 no tsy lansina emotra nandritra izay 10 andro nivoriana izay. Amin'ny tapaka ny volana janoary 2024 no iandrasana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ny taona ho avy io. Manodidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 4,3 ariary ny vidin'ny kilalao eny an-tsena amin'izao ankatoky ny fety izao. Isan'ny lafo indrindra amin'izany ny kilalao fiaramanidina na ny helikoptera. Raha ho an'ireo mpivarotra kilalao nanontanianay 900 ireo ray aman-dreny no misafidy ny kilalao fiaramanidina. No ely ankalazaina amin'ny fomba miavaka, loko hafa sy hira ary feo maro karazana ahitana talenta maro be. Raha ampitso amin'ny 3 ora tolakandro no atao eny amin'ny CCI Vato ny famaranana n'ilay fandarana fifaninana hira krismasy. Fanaraka ao eto amin'ny Cro TV. Mpifaninana 10 no hiatrika izany famaranana izany. Artista maro ihany koa no tonga hanafana ny lanonana raha ampitso. Any Proche-Orient namaly ny tevitra nataon'ny Palestinianina ny fiaramanidina Israelianina. Ny toerana misy ireo Hamas no nikendrena tamin'izany. Tsy nisy olona maty na naratra hatreto tao amin'ny faritra atsimon'ny bande de Gaza. Fitifirana voalohany tao afaran'ny fifanarahana fampiatoana ady. Adina haritra 10 andro ny fanindranan'ny mouvement islamista palestinianina sy ny fanjakana hebreo. Pour vos équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsara Lalàna, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Tongolo voatetika, miavaka milk, paty, ampio Sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafiziny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia. Ampio Sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafiziny fotoana rehetra ny Sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre en Pénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Pénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Pénac, très sincèrement à votre service.
Fena biby tsy misy ohatr'izany natolotra ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika mpanjifa. Fitaovana fampiasa andavanandro manaraka ny fenitry ny fivoaran'ny teknôlôjia, marika avo lenta, ireo rehetra ireo amin'ny vidiny mirary dia mirary tokoa. Nga vaingana raha mitsidika ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, sao tarakeo Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, garantie et service après-vente assuré. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary arao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknôlôjia avo lenta, alarme vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahitalavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampita amin'ny Central Hotel tsara lalàna. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Bonjour G. Salut G. Soyan G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao ary. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atao baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia ina loka mety ho azo. Tiky iny loka voalohany Mandray sanjara ary fa mety ianao no itsika invitana ka hibata ilay télé goavambe. Tandremy sotara. Loka 20 personnes atolotro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des rues seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmet, Anoussat. Salto, Salto Nature, fromage, Salto Pizza. Salto, craquez la vie à pleines dents. Cool TV, Cool FM vous présente Carol's Live 2014. Chantons Noël ensemble avec Marian, Shine, Mage 4, Randra Tail, Joseph Taff, Agrad Skies, TGC, Meva Gospel, Camerata, APF, Ritzby Diran, Afafi, No Comment Crew, au CCI VAT,
le dimanche 21 décembre à partir de 15h. Carol's Live 2014, un spectacle haut en couleur avec nos finalistes du concours Carols. Ouverture des portes à partir de 13h. Sono et lumière, Titan. Partenaire, Irec Studio, Cristalline, W-Click Studio. Partenaire média, Madagascar Matin, La Vérité, Innan Vavao. Sponsor, Bao Live. Prix d'entrée, 5000 arias. Carols, chantons Noël, ensemble. Infoline 034 07 888 04. Miaraba tomboky lasongy vavy tonga soa indray to anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra Cool TV. Miarabanao ry manasanao indray araka izany hatramin'ny farany. Toy ny fionana izay notanterahany tetsy Ivato Omaly, fantatra androany fa naverina Omaly hariva ihany tany Antsirana ny filoha aloha Marc Ravalomanana. Fampiovanam-pirenena sadasada no fandraisan'ireo mpanara-baovao politika ny fampiona ireo filoha dimy rahalahy teny Ivato Omaly iny. Fampiona tsy nihainoana ireo hery hafa ary tsy mbola nisy nahainoana izay tena votoatin'ny fivirinana aritra adin'ny sivy izay ihany koa efa mandeha ny feo fa fizaran-tseza no nibahana tao anatin'izany fivirina izany. Izany hoe efa miainga ihany ny fanovana Prime Ministre ary efa anohany ihany koa ny fifandresendahatra samihafa ny amin'izay ho minisitra. Ny antintin'izay vetra. Nanomboka tamin'ny folora maraina ny fivirina teo amin'ireo filoha dimy rahalahy no tarehany FFKM. Fivirina nokobonina tsy ho hitan'ny rehetra. Raha ny feo re ny LT ny ivelan'ny trano fivirina dia hoe efa saika ivoaka ny efitrano ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina. Ireto farany izay tsy nentin'ny tovihevitra tamin'ny dizadizanisy teo amin'izy ireo nanomboka ny taona 2024. Raha nanontaniana ny momba izay mety ofisian'ny fanovana ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta izay, nilaza ny solombavambahoaka karazana Masoa Christine Omaly fa azo eritreretina ny fisian'izany. Moi je pense que si c'est vraiment dans l'intérêt du peuple et dans le souci de la stabilité du pays, il faudrait vraiment apporter un remaniement tel qu'il le faut pour justement assurer la stabilité politique dans le pays. Adiny sivy taty aoriana nefa tsy nisy afa-tsy fanambarana fohy teo amin'ny 2 minitra teo eo no nataony FFKM. Fanambarana ny laza ny amitsorana ireo gadra politika mialohan'ny farany taona 2024. Hojeren'ny filoha Rajonaromampianina akaiky kosa ny momba ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc. Nanambara teto am-pivirina ny filoham-pirenena Perinasa fa handray andraikitra amin'ny famitsorana alohan'ny farany taona ireo gadra politika dia ny taona 2024 ity zany. Ary jery mikasika ny filoha Ravalomanana Marc. Izany dia ao anatin'ny fampihavanana araka ny 4F. Tsy fantatra aloha zany raha ho isan'ireo ivoaka alohan'ny farany taona ity filoha teo aloha ity na tsy. Ity farany izay araka ny loharanobavao azy dia niverina tany Antsirana na Omaly hariva ihany. Fampihavanana manaraka ny 4F na fekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana ihany koa no nambaran'ny FFKM fa nizotra Omaly. Izany ny akeloka sy ny bebaka tao. Isan'ireo ny akeloka sy ny bebaka indray ve zany ny filoha Rajonaromampianina. Ny fadidinan'ny Repoblika ihany koa no niantoka ny lany rehetra tamin'ny fivirina Omaly iny. Aiza ho aiza izany ny FFM, ity androm-panjakana ity izay mbola mitazona 10 miliara ariary ao amin'ny teti-bolam-panjakana nefa tsy hita izay marina momba azy. Mbola amin'izay pejy ny politika izay hatrany vaovao isan'ny songadina tamin'ny herinandro iny no foana ny solombavambahoaka avokoa ireo andininy mampanano sarotra ny fitoriana ny filoham-pirenena tao anatin'ilay lalàna momba ny haute cour de justice natolotry ny gouvernemanta. Nolanin'izy ireo avokoa ireo fantsiana rehetra natao famintinana vetra. Nahitsy ny solombavambahoaka ny fitondram-panjakana manomboka eto na fikambanana tsotra sy vondron'olona tsotra azy afaka mitoro ny filoham-pirenena malagasy manoloana ny fitsarana haute cour de justice. Ny foana natanteraka ireo andiny milaza fa tsy maintsy mila sony 20 sy 500 avy amin'ny ben'ny tanàna 500, solombavambahoaka 10 ary senatera 30 vao afaka mitoro ny filoham-pirenena. Nesorina ihany koa ireo mila sony 30 sy 700 avy amin'ny ben'ny tanàna 10 sy 900 sy solombavambahoaka 10 ary senatera 30
telopolo vao afaka mitoro ny praiminisitra, minisitra na ny lehibe ny androm-panjakana. Araka ny voafaritra ity volavolan-dalàna ity ihany koa dia indroa apatelo ny mpikambana ao amin'ny anteny miram-pirenena no mampanan-kery ny fitoriana ka hanombohan'izany. Solotena avy amin'ny vondrona parlementaire ihany koa no andrafitra ny komity mandray ny fitoriana fa tsy arak'ilay namaritany gouvernemanta azy hoe ahitana solotena 7 avy amin'ny fahefana mpanatanteraka. Roa apatelo ny andininy miisa 5 ao amin'ny ity lalàna ity no novain'ny solombavambahoaka. Ray andro mialoha ny hafaran'ny fivoriana ara-potoana ve vao mifoto ao amin'ny torimaso ny solombavambahoaka. Songadina tamin'ny adievitra ny Soto Tsimbazaza fa raha lansina sy pansiana ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta momba ity HCJ ity dia ho sarotra dia sarotra ny torin'ny filoham-pirenena ary manome vahana ny tsy maty manoty izany. Mampametra-panontaniana ny fanovana marobe ataon'ny solombavambahoaka tahaka izao hoe tsy azon'ny gouvernemanta sorohana mialova ny tranga tahaka izao. Tranga izay miendrika fanalam-baraka izay mamolavola ny lalàna iny ho mikendry ny hanamafy ny fahefan'ny filoham-pirenena. Inona no lesona hotsoahana Ambohitsirotra amin'ny fanitsiana nentin'ny solombavambahoaka amin'ity lalàna ity. Fa feno herintaonandro ny fifidianana ho filoham-pirenena fiodinana faharoa maro amin'ireo mponina no milaza fa tony teo aloha ihany zava-misy ankehitriny ho fialana amin'ny krisy sy ny korotana teto amin'ny firenena ho fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin'ny lafiny sosialy sy fandriampahalemana ary ny fahantrana ny ananana mpitondra ny repoblika fahaefatra voafidim-bahoaka ary ankataova ny firenena mikambana ny verena ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola isanjokajany ireo no antony lehibe tsy maintsy nanaterana ny fifidianana teto amintsika ireo. Fanaterina. 20 Desambra 2024, 20 Desambra 2024, ray taonandroany ny fifidianana ho filohan'ny repoblika fihodinana faharoa natao teto Madagasikara. Maro ny fampanantenana hanarenina ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ampisondritra ny toe-karena malagasy nataon'ny mpitondra nandritra ny fampelezan-kevitra. Raha ny fanadihadiana nataonay toy ny tamin'ny fitondrana tetezamita ihany no zava-misy ankehitriny na amin'ny fomba fanao politika na amin'ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny fitantanana amin'ny ankapobeny ny fiainam-bahoaka. Dia ohatra mandrendrena sy ny vahoaka noho ninona zay noho ny fahantrany vahoaka mianjady amin'izao ny zava-bita hatramin'izay nefa mbola sisy hatramin'izao mbola ohatra ny hoe komandiny agny ivelany zany isika. Raha izao zany aloha amin'izao tsy hitako izay fiovana vao maika kivy ary zany amin'izao nefa mba anisany hoe mba nany hoe mba anisany mba mifidy zany tena nanjanjara tamin'ny fifidianana fa tsy hitako izay fiovana fa vao maika ary amin'ny kivy amin'izao. Ohatrany teo ihany teo na misy ary le fifidianana. Ohatrany ketraketraka fotsiny zany raha ny tena koa hoe tsy hitako izay fiovana hatramin'izay zany. Ohatrany teo ihany teo ohatrany tetezamita faharoa ihany zany hatramin'izao fa zay mbola ho avy tsy fantatra. Vahoaka maina ao anatin'ny tany demokratika sy ny tany tandalàna araka ny ambeti-teniny ny filoha. Ny fanaraha-maso akaiky ireo tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny fanjakana indrindra fa ireo voantonontonona amin'ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena. Raha ny lafiny sosialy ohatra ny ampihena ny asan-jiolahy ny fanafoanana ny delestage na ny fahatapahan-jiro. Ity delestage ity izay isan'ny tena mampitaraina ny mponina ankehitriny. Saika efa nahitana fihetsiketsehana vokatra izany avokoa ny faritra maro eto amintsika. Hatreto azo lazaina fa adino tanteraka ny sosialim-bahoaka. Lasa anjorom-bala ny vahoaka izay nandray anjara feno tamin'ny fifidianana ary nametraka ny safidy sy ny fahatokisany tamin'ny filoha ery Rajaonary Mampianina. Efa manomboka amin'izao ankehitriny ny tsy fahafahamponimponina noho ireo fampanantenana tsy tanteraka. Farany teo ohatra nanao antsoavy ny mpitondra fanjakana ireo mpianatra anakatso hijery akaiky ny zava-misy eny fotony hanome famantarana fa tsy adino akory ireo fampanantenana natolotra azy ireo. Vaovao eny anivo ny anteny miram-pirenena kosa indray nikatona tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fivoriana ara-potoana faharoa tolo-dalàna sy volavolan-dalàna miisa 7 no tsy lany sy nahemitra nandritra izay 10 andro ny voriana izay. Isan'ireo lehibe indrindra amin'izy ireo ny mikasika ny vondrom-bahoaka Tsinjara-pahefana sy ny fandiniana ny sata manokana ny komina Antananarivo Sainte-Marie ary Nosy Be tsy maintsy isy ny fivoriana tsy ara-potoana raha nambaran'ireo solombavambahoaka fanatetiana hoentiny Zorakotindrina. Volavolan-dalàna sy tolo-dalàna 7 no nolaniana teny amin'ivony anteny miram-pirenena araka ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana isan'ny lehibe tsy maintsy nodinina ny mikasika ny teti-bola-panjakana 514. Ankoatr'izay isan'ny nolaniana tamin'ity fivoriana ara-potoana faharoa ity ny fametrahana ny haute cour de justice izay isan'ny voalohany teo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Mbola betsaka ihany koa anefa ireo tsy voadinika nandritra ity fivoriana ity naverina nodinina eny amin'ny komisiona na eny amin'ny gouvernemanta avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Isan'izany ny fandiniany ny volavolan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka Tsinjara-pahefana. Tafiditra ao anatin'izany ny fandiniana ny sata manokana Antananarivo, Sainte-Marie ary Nosy Be.
Tsy azo andrasana ho amin'ny volana May nefa ny fandaniana izany tsy maintsy misy araka izany ny fivoriana tsy ara-potoana amin'ny fiandohan'ny taona 2024. Tena natao izay azo natao ireo zany mitratra dia tsy fantatra hoe inona moa zany mety hoe marimarotresana maraka amin'ny gouvernement tamin'izany sady fahitako azy aloha mety misy session extraordinaire zany satria raha miandry mois de mai zany tsika mety elaela nefa ny any lalàna mifeny sénatorial koa mbola eno Azo antoka fa afampana ny eny amin'ny anteny mera-pirenena amin'io taona ho avy io. Tsy maintsy hisy ny fiovan'ny fiarahana na ny alliance ny Tsimbazaza. Hisy fiantraikany amin'izany ihany koa ny fihaonana ny tampony natao teny Ivatomali. Ny kisarisary tsotra indrindra ankehitriny hitambatra ny HVM sy ny Ankolafy Ravalomanana ary mety hanambatra ny heriny ihany koa ny vondro politika lehibe toy ny Mapara, ny VPM Malagasy Miaramiainga, ny Arakisika sy ny Antoko Maitso ary ny ARD Havana. Azo antoka noho izany fa tsisy volavolan-dalàna olaniana fotsiny amin'izao intsony ny Tsimbazaza. Mbola amin'izay pejy politika izay hatrany ny farin'androany ny Fiaonambe izay notanterahiny ny HVM tetsy Andranomena mazava nitsoakevitra nivoaka nandritra ireo 2 andro nivoriana ireo ny fanomana ny fiatrehana ny fifidianana kominala tsy mbola nisy aza ny fanoloran'ireo izay rotsaka hovidiana efa metraka sy mampiseho ny heriny ity antoko manoana ny fitondram-panjakana ity fanadina izy Rakotondrina hatrany. Mikendry ny fividianana kominaly sy ny famenoana HVM manerana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manerana ny nosy ity antoko ity efa manomboka sahady ny fanamafisan'izy ireo ny antoko eny anivon'ny distrika sy ny commune. Sadatsambavarano zany zao fanomanana ny fifidianana rehetra izay misy ifandimby eo communal mbola andeha daholo ireo fifidianana manaraka fa zay moa tenenina hoe tsisy afenina nge zany amin'ny politika tsy maintsy manomboka izy fa ny fihevarana moa dia rahantsika mijery fa nanamafy izay fanomanana ny kominaly izay ihany koa ireo tompony andraikitra eo anivon'ity antoko ity nandritra ny famtinana ny tsoakevitra tamin'ity Fiaonambe ity hatramin'ny 15 ny volana janoary avy izao no ametrahany ireo mpikamana eo anivon'ny commune aorian'izay isan'ny fampiakarana ireo lisitra ny mpikamana sy ny lisitra mpifidy amin'ny distrika rehetra manerana ny nosy ho fantatra alohan'ny volana May avy izao ireo isolotena ity antoko mpanjakana ity amin'izay fividianana izay. Ny fametrahana ny rafa-magaiky amin'ny antoko eo anivon'ny commune dia anisan'ny lahara-pamehantsika ary tena ho ataontsika sy atateraka an'io manerana ny Madagasikara dia ny fanamafisana ny fametrahana ny antoko any amin'ny faritra misatsika avy any fanampiny efa nataontsika efa azotsika zao fa vitatsika le fanampy voalohany nanaovana ity Fiaonambe teto Antananarivo ity na dia ndradradradraina nandritra ny fikarakarana ity hetsika ity aza fa tsy hisy ny fizaram-bola tsy izay ny zavanseho tazana tena tsefatsefa ny teny ny fizaram-bola sy ny fanoratana anaran'ireo izay nanatrika ity Fiaonambe ity andamin'ny teny ny zaraina ankoatra ny sarandalana izay efa niantohana ohatrinona ny vola avy amin'ilay mpanohana ara-bola avy any ivelany nambaran'ny tompony andraikitry ny HVM omaly izy io mpanohana avy any ivelany io raha ny vaovao voangona 3 alina ariary isan'olona no zaraina ho an'ny mpizaika izay manodidina ny 4,000 izany hoe 20 amin'ny 100 tapitrisa ariary raha kely indrindra ny andamin'ny teny zaraina aiza ho aiza ny lalàna mifeny famatsim-bola ny antoko politika Nresabola tahaka izao izay fomba politika efa nahazatra amin'ny mpitondra samihafa teo aloha noho izao lovain'ny HVM izao. Ny vahoaka tsy ankilan'ilay tompontrano mihono momba ny antsipirian'ny etra alaina aminy. Tranga tahaka izao izay mampana ny sarotra ny fanavahana ny paosin'ny mpitondra sy ny volam-panjakana tantara miverina. Faraky ny efa narahinao tany anatin'ireo lohateny-baovao peta-drindrina mitondra afatra ho an'ny mpitondra ankehitriny no hita teny amin'ny faritra Pasapito Akadadramamy mahazo ary Ambatomaro nanomboka androany marainy mampiomana ny filoham-pirenena ny lehibe ny gouvernemanta ary ireo amin'ny anteny mera-pirenena fa hirongatra ny vahoaka malagasy mahalona ny zava-miseho samihafa eto amin'ny firenena ambaran'ny Andriany Trazafy Emerson pahitantara fa tranga efa nisy ny toy izao ny taona 2027 ary niteraka savorivory teto amin'ny firenena fomba azon'ny vahoaka milaza mivantana izay filany mahalona ny fahateren'ny fanehoan-kevitra fanadihadiana hoentin'ny Oliva Andriniala. Vao maraina no efa tsikaritra teny amin'ny andrin-jiro sy tamboho mora hita maso ny peta-drindrina toy ity taratasy miantefa mivantana amin'ny filoham-pirenena ankehitriny mampiomana azy fa hirongatra ny vahoaka malagasy hiakadapa fa leo ny halatra sy ny fandrombana ny harem-pirenena
Voatonona ihany koa ny lehiben'ny governemanta Cool Roger sy ny ananivon'ny anteny mera-pirenena ary ireo karana. Tsy fantatra ary tsy milaza anarana ireo nametraka itony trakta itony, niparitaka manodidina anambato maro sy mahazo hatreny Avaradoa. Tranga efa niseho teto amin'ny firenena ny toy izao araka ny fanazavan'ny mpahay-tantara, vokatry ny fisiany rafitra sivana amin'ny faneho-kevitra. Reny vanim-potoanany 27 reny mbola antoko atao amin'ny antoko MFM izay niezaka nanaparika ny sakeviny teo amin'ny fiarahamonina ary ako ny hetsika maneran-tany satria hatrany États-Unis ka hatrany Frantsa nisy savorovoro fitediavana sakevitra vaovao. Ny ampatsahivana fotsiny dia tamin'izany fotoana zany somary terteriany ny lalan'ny faneho-kevitra. Saika ny fanindran-dalana tamin'ireny takelaka ireny ireo etsim-panoherana sy fitakiana ny trangatra eto amin'ny firenena. Ny taona 2024 no tsy dia nahitana trakta firy raha toa ka nahitana izany avokoa ny krizy 2700 raiky amin'ny 700 ary 200. Ny zavatra resahany eo arak'ilay niteneniko tao mamaivay afo satria na ny rijateny na ny sakevitra voiziny mandeha any amin'ilay enjana tsy misy fiatsaram-belantsy ka izay no mahatonga ny rafim-panjakana mazana malailay finosana manoloana nyreny tranga ireny. Tsy azo nalala ny fametana ireny trakta ireny ary tsy maintsy karohina ny nametaka azy, hoy ny avy ao amin'ny polisy-pirenena. Atevenina ny fivezivezena amin'ny alina amin'ireo kion-dalana samihafa manomboka amin'ny herinandro ambony io ary tafiditra ao anatin'ny fitandronan'ny filaminana amin'ny andro fety rahateo izany. Ho an'izay tratra mametaka ireny trakta ireny, fanakorontanana ny filaminana anatiny, fitariana ny mponina ikioma no eloka mitatao amin'izy ireo. Momba ireo trakta nanomboka nalaza androany ireo, tsy mbola misy ny voarohirohy amin'izany. Na izany aza, hatreny amin'ireo tambazotra sosialy malaza ankehitriny no efa saika ho isa minitra ny famoahana soratra sy sary mitovitovy amin'izay hita amin'ireto trakta ireto. Lafim-baovao hafa kosa indray tokony ho sokajiana ary ampanarana dingana ny fisotry ny fampiavanam-pirenena eto Madagasikara raha ny hevitra ireo tanora avy amin'ny OILDP tsy nisy ady vaky na fifandonana mahery vaika teto Madagasikara fa ny lonilony manjaka eo amin'ireo olo-pirenena na mpitondra na olon-tsotra no mila harovana ny fampiavanam-pirenena njary lasa fifampizarana seza eo amin'ireo mpanao politika ankehitriny raha nambaran'ireo tanora ireo hatrany izy ireo izay avy nitsidika ny Afrika Atsimo mijery ny mikasika izay fanadihadiana. Tsy izay fanao ny Afrika Atsimo akory no adika ho tanterahana eto Madagasikara, saingy azo atao kosa ny makalesona amin'izay fahombiazany hafa mikasika ny fampiavanam-pirenena. Manana anjara amin'izany ny firenena afrikanina tatsimo raha nambarany maso ivony nandritry ny fihaonany tamin'ireo tanora mpianatra ao amin'ny Youth Leadership Training Programme. Ireo tanora ireo nitsidika ny Afrika Atsimo ary nijery ny resaka fampandrosoana, isan'izany ny fampiavanam-pirenena. Mba hampahomby ny fampiavanam-pirenena, ilaina ny fampidirana ny olo-pirenena rehetra ao anatin'izany fa tsy toy izay fahita eto amintsika hoe ny mpanao politika ihany sy ny vondron'olona manohana azy ireo. Na dia ireto farany aza ny tena voakasika ity sehatra ity, isan'ny tokony omena sehatra ihany koa ny avy ao amin'ny fitsarana, ny hanao manjery, ireo fikambanana ara-politika samihafa, ny fiarahamonim-pirenena ary indrindra ny solo-tenan'ny vahoaka amin'ny fitariana izany. Fa ny tena zava-dehibe ny famaritana mialoha izay tena lanja sy hevitry ny fampiavanam-pirenena ary ny soatoavina entin'izany. Ampihavana aloha zany ny mpanao politika mba hazava tsara ary adio ny fanaovana politika. Fa rehefa madio koa ny fanaovana politika dia tsy maintsy ampihavana koa ny vahoaka. Décentralisation ara dia efa misy idirany resaka réconciliation nationale satria mahatsara tena hoe ny faritra zao voailika, faritra zao mahazo tombontsoa loatra dia ny fahatelo moa zany dia ny tantara. Réconciliation miaraka tamin'ny mpanjanatany ohatra. Tsika raha mbola mandray ny mpanjanatany taloha ho raisitsika fahavalo foana amin'izao dia mazava ho azy tsika sarotra be amintsika no ahita fandrosoana satria tsika mamorona fahavalo antsika. Isan'ny olana notsipiny reto tanora ireto ny mikasika ny fifamelana sy ny fiankeloka izay samy mbola sarotra amin'ireo malagasy, mpitondra, olon-tsotra, fikambanana samihafa ny manao izany. Ity resaka fampiavanam-pirenena ity tsy mbola ahitana mangirana no avy eto Madagasikara hatreto. Toa hifaninanana fotsiny ny fitariana ataon'ireo vondrona sy fikambanana samihafa fa tsy hita izay tena vokany.
mbola amin'izay lafy ny fanofanan'izay hatrany efa misy eto Madagasikara ny fianarana ambony ny hay politika na ny hautes études politiques sy ny fianarana ambony momba ny fanatotolorana ny hautes études internationales. Mpianatra 7 avy amin'ny IEP no nomena mari-pahaizana mifandraiky amin'izany rehefa niofana nandritry ny 7 volana. Izy ireo izay samy efa manana ny maha izy azy eo amin'ny sehatry ny asa kanefa mbola natevina izany. Malalaka ny hay politika ary mifandray amin'ny sehatra isan-karazany toy ny fiarahamonina, ny asa-panjakana, ny kolontsaina, ny toe-karena. Ireo taranjay ireo izay samy ilaina amin'ny fampandrosoana andiany voalohany amin'ny mpianatra taranjay ity reto navoaka ireto misalotra ny anarana itsy manampetse mifono ny hevitra hoe tsy manapetra ny fikarohana atao mikasika ny fampandrosoana. Fanampanazavana satria hitantsika fa fanaovana politika eto Madagasikara dia lasa loatra any amin'ilay hoe la politika na le hoe fakana seza sy fahefana fa tsy tena any amin'ilay resaka rafitra sy any amin'ny asa zany. Dia ny fahaiza-manao izay hoentinay moa zany dia ny fanovozana fianarana tato amin'ity fitoeran'ity izay nampianarana anay kokoa any amin'izay resaka hitondra fampandrosoana zay dia ny any amin'ny lafin'ny asa sy ny any amin'ny resaka rafitra satria hitantsika olana eto amin'ny lafiny ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ny ady seza sy ny fahavitany fanapahan-kevitra zany eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny vola izay tena hitantsika azo izay hoe flagrant zany na hoe hita be amin'izao fotoana izao dia mba hialana amin'izay zany hoe tokony misy zany mba fijerena izay lafiny ara-pampandrosoana zay ny atao hoe tena politika. Mbola amin'izay lafy ny fampianaran'izay hatrany mpianatra misy 3,700 avy eo amin'ny esikana école Sacré-Cœur Antanimena no navoaka io maraina io tetsy amin'ny CCI Vato mizara ao ambaratonga mpiofanana 4 araka ny taona vitan'izy ireo ny taona fahadimy izay miisa 1,30, ny taona faha-4 kosa izay miisa 7,20, ny taona faha-telo 20,10 ary ny taona faha-roa miisa 9,20 maro tamin'ireo tanora ireo izay nivoaka no efa miasa na ihany koa manana ny orinasany manokana. Ny andiany 4,24 tamin'ny ity izay nampitondraina ny anarana hoe Matsilo. Ny viti Andriamatora Coutoire Saint David izay mpikambana eo anivo ny plateforme des fédérations des personnes handicapées de Madagascar miarahaba anao tonga sao eto amin'ny fampalalam-baovao. Dia miarahaba anao tompoko dia miarahaba ny mpijery ihany koa. L'an teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny 3 Desambra farany teo ny lalàna manaiky ny ampiaratsika eto Madagasikara ny fifanarahan'ny iraisam-pirenena momba ny zon'ireo olona manana fahasembanana voarakitra anatin'izany moa ny eo amin'ny lafiny asa ny fahasalamana ny fiofanana sy ny eo amin'izao amin'ny andavanandro inona kosa ny andrasanareo amin'izay fampiarana izay fifanarahan'ny iraisam-pirenena izay eto Madagasikara. Ia, l'an tokoa tao anivon'ny anteny miram-pirenena ny fankatoavana nisy lalàna io. Ny zavatra andrasany moa zany dia ny fampiarana azy eto Madagasikara mba hisitraka ny zon'ny olona manana fahasemanana amin'izay ny olona manana fahasemanana satria amin'izao dia irantsika malala fa mbola misy ireo izay manilikilika sy manao tsinitsinana izy ireny ka amin'izao zany dia efa mipetraka io lalàna io ary efa nakatoavin'ny ACC ihany koa tamin'ny 10 Desambra lasa teo dia mino izay fa andalo eny amin'ny filoham-pirenena izy io dia ho atao sy ny fampiarana azy eto amintsika. Hatramin'izay ve zany tsy nisy izay hoe fampiaran'izay raha toka tsy mbola lany teo anivon'ny anteny miram-pirenena io lalàna mikasika fifanarahan'ny iraisam-pirenena io? Zava-dehibe aloha ny fankatoavana satria raha tsisy ny fankatoavana na dia efa nanao soniera i Madagasikara tamin'ny 7 arivo dia misy ny fankatoavana ary tsika eto Madagasikara no firenena francophone voalohany nanao ny fankatoavana fa efa misy firenena moa zany anankeny eto Afrika nanao an'izay fankatoavana izay fa pays anglophone daholo zareo fa itsika zany no voalohany amin'ny africaine nanao an'io fankatoavana io amin'ny miteny frantsay. Mikasika kosa ny asa izay tanterahanareo olona manana fahasembanana voarakitra anatin'izay zo izay moa ny resaka hoe asa ny fahasalamana ny fiofanana tahakany ahoana izay amin'izao fotoana izao isy ihany koa ny hetsika izay ho karakarainareo hoentinareo ampisehoana izay hoe tahakany ahoana ny asa vitan'ireo olona manana fahasembanana izay. Ia, ny olona manana fahasembanana dia mahavita zavatra raha fa misy koa kely fotsiny mitosika izay anampiana azy ireo
dia afaka manao zavatra tsara izy ireo. Misy hetsika izay ataonay amin'ny alatsinainy talata alarobia ho avy zao, izay atao eny amin'ny collège Rafringa Faravohitra. Izy io zany dia fitohizany izay hetsika izay efa nataon'ny plateforme ny fédération neny personnes handicapées zay dia ho famaranana amin'ity taona ity dia misy an'io hetsika varotra fampirantiana io ho fampisehoana ny asa tanan'ny olona manana fahasemanana. Dia eo ihany koa ny torolalana sy torohevitra ho an'ireo olona manana zanaka na fianakaviana manana fahasemanana mba ahafahan'izy ireo hoe aiza ny lalana tokony ho alehany satria misy tandy maromaro izay ahafahana manome torolalana ny olona rehetrarehetra izay ho tonga. Dia manasa ny olona rehetrarehetra moa zany ho tonga fa maimaim-poana ny fidirana amin'io. Eny ary isaora ianao ny vahinto ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Dia misaotra anao dia misaotra ny Cool TV sy ny Cool FM nandray anay. Misaotra tompoko. Faraky ny fanarahinao teny anatin'ireo lohatenim-baovao mandizina ny 5,000 ariary hatramin'ny 4 sy 1 ariary ny vidin'ny kilalao eny an-tsena amin'izao akatoky ny fety izao. Isan'ny lafo indrindra amin'izany ny kilalao fiaramanidina na ny hélicoptère vita sinoa izy ireny ary natokana indrindra ho an'ny zaza 4 taona no mihoatra. Raha ho an'ireo mpivarotra kilalao na anontanianay 700,000 iray aman-dreny no misafidy ny kilalao fiaramanidina. Ho arahinao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny alatsinainy avy izao moa ny andindiny mikasika izay fanadihadiana izay. Fa eo amin'ny lafin'ny alavolo kosa indray manakaiky ny fetin'ny krismasy rahampitso amin'ny 3 ora tolakandro natao etsy amin'ny CCI Vato ny famaranana ilay fananakira krismasy narahinao teto amin'ny fahitalavitra Cool TV dia ny fifaninanana Kerols. Mpifaninana folo no hiatrika izany famaranana izany ary azonao atao ny manohana azy ireo efa narahinao hatramin'ny fiandohan'ny fandaharana moa ny mikasika izay. Feo antsan'ny ankohona Koniel Miventsy Morgan Katite miantso groupe Hondi Nesli ary ny tsiky ireo mpifaninana ireo artista maro ihany koa no tonga nafana sy anotrina ny lanonana isokatra amin'ny 2 ora ny vavahady ary mbola azonao atao tsara ny manjifa ny tapakila eny an-toerana rahampitso efa vonona avokoa ny lafin'ny teknika nanomboka ny maraina teo nanomboka tamin'ny arivo kosa ny famerenana. Fanampanazavana. Ya, araka ny efa fantatsika moa zany efa mandeha be ny ketrika ato amin'ny fikarakarana efa anio maraina zao efa nanomboka ny fametrarana zavatra sesana ny installation zany dia anio ariva no manomboka ny famerenana ho an'ny rapitso dia mitohy rapitso maraina mazava ho azy satria tanjony Cool TV zany dia hanome zavatra tsara ho an'ny olona rehetra amin'izao krismasy satria izy tsy nafanomezana cadeau ny Kerols live 2014. Maresaka avy any ivelany ny Proche-Orient namaly ny tifitra nataon'ny Palestiniana ny fiaramanidina Israeliana ny toerana misy ireo Hamas no kendrena tamin'izany tsy misy olona maty nanaratra hatreto tamin'ny faritra atsimon'ny bande de Gaza fitifirana voalohany taorian'ny fifanarana fampiatoana ady izay naharitra hatramin'ny 50 andro. Mahakasika kosa ireo vaovao nisongadina tamin'ny tian'io ity naverina ho maly hariva ihany tany Antsirana ny filoha aloha marika Ravalomanana tolo-dalàna sy volavolan-dalàna miisa 7 no tsy lany sy nahemitra nandritra ny fivoriana ara-potoana faharoa teny anivon'ny anteny miram-pirenena izay ny farana androany ary farany araka ny fanambaranao teo rahampitso amin'ny 3 ora tolakandro no antanterana ny dingana famaranana eo amin'ny fananakira Kerols izay karakarain'ny Cool TV FM. Ety ampamarana ny fampahalalam-baovao dia isorana manokana ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Cool TV amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA Antoamasina ary ny fahitalavitra DSTV any Diego Suarez dia izay ihany koa no entina metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao Shampoing, Sardine Annie, Socavitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.